Tena mpahazo ny malagasy ny areti-koditra. Na dia eo azy ireo hetsika ataon'ny hopitalim-panjakana manoloana ireo aretina maro samihafa toy ny eny amin'ny hopitaly Bevelantanana dia maro ireo malagasy no matahotra manatona toeram-pitsaboana ka manahirana ny fitsaboana ity aretina ity. Tafiditra ao anatin'ny aretina 5 mpahazo malagasy ny areti-koditra. Maro malagasy anefa ny matahotra ny manatona toeram-pitsaboana na dia misy azy ny hetsika hitsonjovana amin'ny marary na manana olana amin'ny hoditra tanterahan'ny hopitalim-panjakana. Tafiditra ao anatin'ny aretina 5 mpahazo malagasy ny areti-koditra. Maro malagasy anefa ny matahotra ny manatona toeram-pitsaboana na dia misy azy ny hetsika hitsonjovana amin'ny marary na manana olana amin'ny hoditra tanterahan'ny hopitalim-panjakana toy ny eny amin'ny hopitaly Bevelantanana. Zay mahatsapa dia ny olona tsy manana atao hoe tsy manana accès aty amin'ny fitsaboana davatra telo no izay matahotra sao lafo loatra. Faharoa ny fanafody no mety jery dokotera izy dia tsy avidy fanafody. Ny fahatelo mamenatra ny areti-koditra tsy dia zany io nefa isaky ny latsinainy sy lakamisy zahay dia manolotra moa porte ouverte gratuit consultation areti-koditra dia rehefa talata mijery ny carte officiel dia hitanay amin'izany fa misy olona fa taona telopolo taona aretina dia kajo any satria tsy mahalala izy hoe misy atao amin'izao dia mitsonto mbola hitanay fa olona be dia be manana aretina efa ela be tsy mahalala dia sahirana satria matahotra hoe lafo be zany karakara hoditra zany. Eto amin'ny hopitalim-panjakana dia misy fitirana amin'izany misy fitirana. Raha ny vokatra amin'ny fikarohana dia 900 ny areti-koditra mpahazo malagasy dia avy amin'ny aretina ao anatin'ny olona iray. Betsaka ny trangana areti-koditra vaovao hita eto Madagasikara hoy ny mpitsabo. Anisan'ny voalaza fa mahazo vahana ohatra ny vitiligo izay mampivadika ho fotsy ny lokon'ny hoditra. Valopolo ny aretina mbola tsy nilazaina fa tsy hita teto Madagasikara nefa hita anatin'ny fikarohana. Maka ohatra fotsiny anankiray teo sporotricose. Folo taona lasa zay dia na ny toerana mpanao ny bilan reny ary tsy nalaika hanao ny recherche satria misy navoaka ny Institut Pasteur 100 taona taloha tany tsisy sporotricose Madagasikara. Dia taona après dia tao amin'izareo ny Institut Pasteur ihany naiky hoe andao ary jerena fa toatra ny convaincant ihany zany tenin'ity positif dia zao feno ny cas efa zato mahery no hita dia misy toerana fa identifianao azy dia misy fikarohana manaovana amin'izay mba hiarovana ny aretina satria ny aretina tena dia laboranta tena ohatra zany. Dia misy aretina koa bebe koa azo amin'ny tany mafana bebe azo ny roa amin'ny resaka congénital. Maharitra ny fitsaboana hoditra araka ny nambaran'ny mpitsabo. Ny fitsaboana moderne dia atao hoe 4P zay atao hoe 4P dia prévention na fiarovana, prédictivité na hoe fitiliana fiarovana mba tsy ho tonga any amin'ny aretina hoe fijerena ny aretina mety ho azo amina tranga hita amin'ny prédictive ty aretinao ty mety hamihana amin'izao raha prédictive. Dia fahatelo personnalisation zany dia ny aretinao dia fanafody anao rery fa tsy hoe mitovitovy ny angoatrano dia nalaiko na ny fanafody nanavotiny rahavavy dia nataoko nefa nisy accident personnel. Dia fahatelo pérenne rehefa avy narary ianao menitra dokotera fanafody dia misy fitiliana sy fanarahana anao fotoana lavalava mba tsy hiverenana inona mba tsy hisina tranga hafa. Iny matetika tsy dia haitsika gasy. Entina hanampiana ny mponina omaly dia nanatanteraka hetsika fizahana mamaim-poana ny areti-koditra ny mpitsabo momba ny areti-koditra na ny Société Malgache de Dermatologie. Nampafantatra ny fikapikarohana ny mpikaroka hoditra. Izany dia tafiditra ao amin'ny fanomanana ny kongresy mpitsabo hoditra izay ho toto-saina ny 10 hatramin'ny 12 volana Novambra ho avy izao eny amin'ny Akademia Malagasy.